sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania. Andriamanitro, iankohoka aminao aneny tany tontolo, ary ideranao sy antsany anaranao ry avo indrindra. Mbola agnatin'ny hafaliagna tanteraka ary mpiaino ajaigny no entigny miarahabantsika jiaby, izay faly eo am-pagnarahagna n'ity onjam-peo amintsika jiaby ity. Alahady tsotra faharoa mandavantaogno, i Kristy no zanak'Andriamanitra velogno, zegny loha hevitry naroson'ny fiangonana ho antsika zegny, ndeha hodinintsika amin'ny alalan'ireto vaky telo izay naroson'ny fiangonana renitsika ho antsika niany ity, ke arahiny toritenin'izy Monseigneur Benjamin Marc Ramarson zegny vaky telo zegny. Vaky teny masina voalohany, bokiny izay ampaminagny: hatsangako fahazavan'ny firenena ianao mba hahitaran'ny famonjeko. Tamin'izany andro zany, hoy ny tompo tamiko: mpanompoko ianao ry Israely, izay hataoko reharehako. Ary ankehitriny miteny ny tompo, izay mamorona ahy hatrany ambohoka, mba ho mpanompony hampody any Jakoba aminy indray, ary mba ho tafakambana aminy indray Israely. Ary mahazo voninahitra eo mason'ny tompo aho, ary Andriamanitra no heriko. Hoy izy: mbola zavatra kely foana no mahampanompoka anao, hanangana ny firenen'i Jakoba indray, sy hampody ireo sisa voatahiry amin'ny Israely. Fa hatsangako fahazavan'ny firenena ianao, mba hitaran'ny famonjeko hatrany amin'ny faran'ny tany. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra.
mandegawanati sana fahinirannya katanduba gendanya palikewani bumbawoka akarifu wakizai nituluku saumakumbu lahidera zitumpu urinifuku mandadawanati Varachaku tukawuramikiza Unza maheri misambwara-bwara anduni tumpu manani dafuni zaunubavava kata kwa mitumpu padenaona urenwa dinuina taulani zau kuvolata au karifu kwa kizaini tuluku zau mankumbula idera zitumpu sifuitu sana nuwe fani pundai bahudi sambarani sambatiza isa ino sambatiza magadayata ifa marina Gambia Marija Fumeni Christia Zizani Sambatiza Isa Ino Sambatiza Magetayeta Ifa Marina Gambia Marija Fumeni Christia Zizani Vakteny masina faharoa fiantombohan'ny taratasin'ny masindapoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto ho aminareo aneny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Izaho Paoly voantso apôstôlin Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra sy sositena rahalahy dia mamangy ny eglizin'Andriamanitra any Korinto dia ireo mpino no amasinina ao amin'i Jesosy Kristy olona voanto sady masina mba amin'izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika na aiza misy azy ho aminareo aneny fahasoavana amampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ne Andriamanitra. Evanjely masina nosoratan'ny masindahy Joany. Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manala ny fahotan'ny olona. Tamin'izany andro zany dia nahita an Jesosy nanatona azy Joany ka nanao hoe:
indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra, indro ilay manala ny fahotanin'ny olona. Izy no ilaina antsoko hoe misy lehilahy avy ao aoriako sy efa tonga eo alohako satria talohako izy, ary zaho tsy nahalala azy fa mba nampisehoana azy amin'ny Israely no nahatongavako manao batemy amin'ny rano. Ary nilaza marina ijoany nanao hoe efa hitako ny fanahy masina nidina avy any an-danitra toy ny voromailala ka nitoetra teo amboniny. Ary zaho tsy nahalala azy fa izay naniraka ahy ianao batemy amin'ny rano no nilaza tamiko hoe izay hitanao hidinany ny fanahy masina. Ary nahita aho ka milaza marina fa izy no zanak'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, tamin'ny alahadiny epifania teo fisehon'ny Tompo itonivosika tokoa Andriamanitra, izany hoe sady fankalazana ny Noely no fidirana sahady amin'ny mandavataona, satria Jesoa lay miara-dalana amintsika eo anivosika, sady zay raha teo moa ny lohevitra alalintsika amin'izao taona nanaraka ny famindrapo izao, satria ny famindrapo dia eo anivosika ry isika manatanteraka ny asan'ny famindrapo ka lasa chapelle ny famindrapo isika tsiraikiraiky avy vita batemy. Ka amin'izao mandavataona izao mibanjina ny Jesoa tokoa isika, ary dia fandaliana-pinoana no ataosika, ary dia izay tokoa no isotonany eglizy ny saisika amin'izao mandavataona izao, izany hoe hiezaka isika ahalala bebe koa any Kristy mba hahatonga asika ho tena kristianina marina. Ary dia izay no ankalazaisika ary amin'izao alahady faharoa mandavataona, alahady voalohany zany ny epifania, ary dia izao no amakivaky isika ity mandavataona ity, andalinasika ny finoana, ary amin'ny ity taona ity moa taona A, taona liturgika A, dia i masindahy Mateo no dinisika, fa amin'izao voalohany zao dia i masindahy Joany no zeresika, ary dia anio ny vakiteny dia mampisaraka asika tokoa araky ny teny fanolorana ataon'ny masindahy Joany ao amin'ny evanjely, zay azo lazaina fa famitinana ny vaovao mahafaly manontolo, famitinana ny tiny i Joany, masindahy Joany evangelista ambara amintsika vokatry ny asan'ny fanahy masina sy ny fandalinany manokana. Ka izay indrindra tiany sahady ary eo amin'ny teny fanolorana ho fantatra asika hoe iza Jesoa, mahalala azy ve isika, iza marina i Jesoa eo anivon'ny fiainansika, iza marina i Jesoa vao nankalaza asika teo ny izy teraka eto anivosika. Ary izay no tiany masindahy Joany antraterana ao amin'ny evanjely. Mpamozy tokoa ve izy, ary inona ny dikan'izany mpamozy zany? Fahazavana manilo asika tokoa ve izy? Inona ny dikan'izay hoe fahazavana manilo asika? Fahendrena ho asika tokoa ve izy? Ary manaraka ny sitrany tokoa ve isika? Ary entan'ny fanahy masina tokoa ve isika ka mahita any Jesoa eo amin'ny fiainansika? Ka izay no alalentsika ary amin'izao alahady faharoa mandavataona, ary azo lazaina amin'izao fanomboan'ny taona zao, ary dia tsara fipetraka io fanontaniana io sy io tenin'Andriamanitra io, ka aoka ho entan'ny fanahy tokoa ary sika mahalala any Jesoa. Hoy ny ao amin'ny evanjely, mpanompoka ianao asangako fahazavan'ny ny firenena, izay tokoa ny voalaza ao amin'ny vakiteny voalohany, zay fantatrasika fa
ny bokiny Isaia mpaminany fahazavany firenena ianao mba hitarany famozeko ka ho fahazavany zao tontolo zao zay tokoa Jesoa fahazavana izy ho an'ny zay mandray anazy anefa hoy i masindazoany ao amin'ny evanjely tonga tokoa Jesoa ho fahazavana ho asika izy lay mpanompon'Andriamanitra vonina hanompo tokoa izy manana ny toetra mahandriamanitra azy izy nataony tsinotsinona izany fa nentina farany ambany izy mba ahatonga asika ho zanak'Andriamanitra ary zay lay fahazavana tiany hoentiny eo amin'ny firenena ho indrindra ny bokiny Isaia mpaminany mpanompoka ianao izay ataoko horeharehako asangako ho fahazavan'ny firenena ianao izy zay tokoa Jesoa ho asika ary zay Jesoa contemporain ho isika fahazavana ho asika fahazavana izy satria manala ny fahotasika ho an'izay mandray azy ary dia zay no ambarany izoany ao amin'ny evanjely isika teo izy lay zanak'ondrin'Andriamanitra manala ny fahotany izao tontolo zao zay no nambarany Joany nambarany mpaminany atsika ary zay no ambarany eglizy amintsika ka okarsika mba hay mandray azy ary izay fandresasika azy zay no mahatonga sika iombina anjara amin'ny Jesoa ary dia azo ny famonjena araky ny mivavaka eukaristika ataosika isan'andro samia mandray sy mihinana amin'ity ianareo fa vatako ity ary dia izay tokoa raha mandray ny Jesoa isika dia ahazo ny fiainana ary amin'izay ho tatanany fanahy masina ka ho tariny amin'ny tena fiainana ka azo n'ilay fahasoavana amampiadanana ambarany masin-dapoly ao amin'ny vaky teny faharoa amin'ny taratasiny ho an'ny Korintiana eto moa dia amin'izao mandavan-taona izao dia fantatrasika fa ny evanjely mitohy mba andalianantsika ny finoantsika ny vaky teny fa voalohany ihany no miova mifanaraka amin'ny evanjely zay mitohy ihany koa andalianantsika hoe inona ny fampianarany ny Jesoa ka amin'izao alahady izao raha i Jesoa tokoa ny fahazavana manilo ny fiainantsika raha izy tenin'Andriamanitra no manilo ny fiainantsika dia andray ny fahasoavana amampiadanana tokoa isika araky ny fiarabana ataon'ny masin-dapoly ary fiarabana ataon'ny eglizy atao sika isaky ny mankalaza ny eukaristia sika satria ny eukaristia fantatratsika fa manambara fiombonana amin'ny Jesoa i Jesoa eo anivosika ka izy lay zanak'ondrin'ny Paka ny voalaza ny Joany Batista ao amin'ny evanjely ary dia izay tokoa raha eo anivosika tokoa i Jesoa ary dia zary eukaristia ny fiainantsika zary tabernakla ny fiainantsika zary chapelle ny famindrapo isika lay nilazaisika tamin'ny famaranana ny taona masina vita ny chapelle vato isika dia ao sika no manovo ny fahasoavan'Andriamanitra satria eukaristia sakramenta masina io dia avy ao sika no miditra amin'ny fiainansika andavanandro ka zary chapelle velona mizara ny fahazavan'i Kristy mizara ny famindrapon'Andriamanitra ka izay tokoa no hoentsika mamakivaky an'izao taona vaovao izao ka eo anivosika tokoa Jesoa lay valiteny lay fanontaniana napetraka sika teo am-piandohana dia valisika amin'izao ary satria fantatra sika ary fa Jesoa no fahazavana manilo ny fiainantsika ka isika koa mitondra zay fahazavana izay eo anivony ny manodidina asika ka raha izay tokoa ary i Jesoa izy lay zanak'ondrin'Andriamanitra manala ny faotansika
izy no mibaby asika marina araka ny volazan'ny Joany tsy mendrika tokoa isika kanefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra noho ny batemy oentin'i Jesosy ary indrindraindrindra miaino ny afatra n'isika dia fantatra sika fa ahazo ny fahasoavana ry Jesosy indreto izahay tia lalanao bebe kokoa ka mitalao ny fahasoavanao miandrandra ny fanahinao masina anilo anay ka ahafanay koa itory anao fahazavana amin'ireo manodidina anay ka ny fiainanay andavanandro dia famantarana anao ka izay koa izahay ho tahaka ny Joany Batista ampiseho anao amin'ireo manodidina anay tahaka n'izy nanoro anao tamin'ny mpianany izay koa ny anoro anao amin'ny alalan'ny fiainanay amin'ny alalan'ny teninay amin'ny alalan'ny ataonay rehetrarehetra fa ianao tokoa ny Mesia mpamonjy ary izahay ny ikasaka mandrakariva ny fanjakanao ary ampanjakanao amin'ny fiainanay manontolo aoka tanteraka izany amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.